voaka vao amin'ny fahitalavitra voaka vao amin'iny clip anankiray iny ny mpanakantontsika dia tonga dia nigadina eto akaiky eto ihany i Karina any miaraka amintsika eto amin'ny platika jiaby a karakory Karina tonga soa ianao karakory mika ary karakory antsika jiaby izay manaraka fandarina karakory antsika jiaby ao an-trano ao fanontaniako voalohany ao anatin'izay Karina anaranao ve aloha le Karina na hoe izy ny tena anaranao feno a inona mombamomba anao a mba lazalaza ao anay a mpankafy satria izahay zao a vao zao vao tena mamezaka mahafantapatatra anao ya Karina sans H ny tena anarako Arthur Karina fa le Karina avec H satria mo Karina io raha vakina amin'ny teny gasy Karine de voaterina ampiko H ma Karina anazy zay le nom de groupe zay ny anarana hoentinao amin'ny mampanakanto anao ya mety eo amin'ny firy taona eo zao Karina dia inona ny tena nampatonga anao nihira 20 taona amin'ny taona ty dia natonga na nihira satria za atra za mbola zaza efa tia mihira dia ny olona manodidina na jiaby presque musicien fa mbola tsisy lasa artiste ndrô baka vahia moanao io zaho papako métis vazava Magenga Diego de mamako avy Tamatavy fa za manao va-et-vient entre la Réunion, France, Madagascar. Fa ino zany tena ny origine anao métis ve sa gasa avany faritra avaratra ve sa avany faritra atsinanana ve sa tantara eo anay zay zaho métis satria papako métis vazaha de gasy koa satria mamako gasy tena pura gasy de faritra teneniko avy Magenga satria papako avy any de avy Tamatavy koa satria mamako avy Tamatavy mahafinaritra kely mihitsy mahita an'izany mpanakantsika eto akaiky eto zany dasy falako mihitsy satrika anaty hitanareo tsara ny voloko na hitanareo tsara botenazy karaha ty izy io mpanakantontsika miaraka amintsika eto tena métis mihitsy izy tena am'le tiatsika rehetrarehetra ny atokantrano any fanontaniana raha mahakasika ny mozika anao hoe inona le gadona ataony Karina ary nanomboka aviana moa ianao nihira ny gadona ataoko de gadona tropical satria za tia le rythme mihetsiketrika antsika afrikanina tia rythme mihetsiketrika de za nihira depuis l'année dernière tamin'le confinement iny satria zaho tavela taty a Madagasikara de tsisy zavatra atao aiza koa de tsisy zavatra atao anao de netrehitra hoe hira zany ia satria tiako le mihira zaho an-trano mihira mandihy de tiako de nihira zaho fa misy managerako tambelany tany avelany de nandefa fond izy ty Karina hoeto miasa Madagasikara de nitady manager hafa taty za no nampianatra anahy satria za mbola voalohany mihitsy ka agnatin'ny resaka muzika voia de ary sorako manokana ho an'ny Fille de la Nosy satria izy no nidirigena teto tamin'ny mbola managerako am'izao tavela tany avelany mahafinaritra mihitsy zany fahitavako anao io koa zao a karaha olo manaraka fashion na foana jereo moa pozinao tsara be mihitsy raha hoantsika ny atokantrano zao mahita amin'le sary aty amin'ny lava iny anao dia hitanao jereo fa mitovitovy fotsifotsy a miaraka amin'ny Gucci a inona ny tena inspiration anao amin'izay resaka hoe fampiakanjoana zay a na ny style na akanjo anaovanao le style aloha style jeune ary merci ho an'ny managerako sy producteurako no mitafy anahy ary lamba any avy avelany no ampitafiany anahy rehefa za manao clip na za miakatra plateau manana idole ve Karina ya iza Céline Dion Shakira afaka mandeha ohatran'ny Shakira zany ianao afaka mandeha ohatran'ny Shakira zany ianao Shakira ohatran'ny serpent mihitsy izy mandihy zay mihitsy andatsika hanaraka an'ity horonan-tsaranao anankiray ty vao tsy ela izy ty navoakanay teto amin'ny karakory raha tsy diso tamin'ny vao namoaka anazy ianao dia efa nentinay teto le izy dia efa hitanao ihany koa izy atao anatin'ny reo fotoana rehetrarehetra atao amin'ny télévision nationale Getony Ovafo le izy tena betsaka nyfanontaniako mahakasika an'io fa andao aloha jerentsika kely zay horonan-tsaranao zay vonona maly fanontaniananao za mika raiko tsara andao ara anaraka an'izay vetivety ok
iny le geto ny ovafo iny somary ohatra mibetsabetsaka ho atika rehetrehtra tany atokantrano tany na nytanytany hoe inona ary zany hiry zany a inona ny tena foto-kevitry ny hira anankiray iny efa eto mihitsy ilay mpanakanto dia andao anontaniantsika inona ahoana marina iny Karina inona ny tena tianao tenenina ao anatin'izay geto ny ovafo zay geto any avelany geto toerana itoerana olona maditra tsy voatery hoe maditra fogna fa toerana zany olona le niveau social ambany regny dia zareo tsy miasa tsisy zavatra atao soit miloka mifoka zay le geto dia le mageto manina ananjy le personnalité n'le lehilahy iny ohatran'izany fa geto manina afaka miova koa dia nataoko niova afaka lasa gentleman zany afaka gentleman zay mihitsy lasa gentleman zany izy ao anatiny mety hanoratra hira ohatran'izany ianao fanontaniana ianao ve manoratra ny hiranao ia za manoratra ny hirako fa za miara-miasa koa amina studio Davalta record no niara-niasa tamina satria mila hevitra n'olo maro e asa ty tsy vitan'olona raika marina mihitsy zany izany mety hoe azo lazaintsika hoe mpanakanto efa niara-niasa tamin'ny Karina dia ina ihany koa mba nofinofiny Karina misehitry ny kanto io satria tsika moa rehefa manao zavatra dia miezaka mandeha lavitra fa tsy hoe androany sy androany ihany mpanakanto aloha Davalta parce que sady artiste sady studio dia miara-miasa koa zaho amin'ny Wawa Konkabe satria izy agny misy clipko mbola hovoaka tsy ho ela tamin'ny villa Somaro no nagnanovako le tournage ary misaotra betsaka anao Wawa tamin'ny limousine dia mety mbola misy mpanakanto feany ambadimbadika any tiany Karina iarahana miasa mety tsy fantatro mety hoe eritreritra koa ve ianao hoe andeha hanova gadokira kely tsy hay hoe mety hanao slow ve na mety hoe hanao jazz ve mety tsy haiko le mpanakanto ia possible ka zay tiara-iasa amina dia afaka miara-miasa amina ary za koa mieritreritra tiara-iasa amin'ny mpanakanto afako dia le amin'ny slow ia satria tiako omena anjara tsirairay aby ny mpankafy anahy dia afaka manao slow za ary be surprise ihany aleo tsy tantarantsika betsaka fa amin'ny fotoana hafintsika mitantarany satria mbola hiakatra eto izy hira mivantana hanolotra an'izany feo an'izany ho antsika rehetrarehetra ny atokantrano any mety efa hira eo amin'ny ataontsika hoe firofiry eo zay no navoakan'ny Karina tao anatin'izay heritaona izay hirako marobe fa hirako nivoaka amin'ny télé sy amin'ny radio regninareo amin'ny télé sy radio eo amin'ny enina betsaka ihany zany betsaka ihany zany efa manampy anankiefatra anao dia efa album anankiray voilà zay mihitsy le projet comme taona ty raha sitrapony tompo raha satria moko ça dépend ty événement corona ty fa ty amoaka album za amin'ny taona ty raha possible Karina ve mety efa nieritreritra nandeha anao mpilalahorana tsara mihetsika satria raha mijery anao zao dia tena photogénique be anao tena tonga dia hoe amin'ilay tarehy tonga dia azo lazaina hoe ohatran'ireny mpanao horonan-tsary reny mihitsy efa misy ny proposé anahy fa alaiko aloha zaho mifikitra amin'ity hira alaiko aloha zaho mifikitra amin'ity fa mety indray andro any zany zany efa mamay fanantenana antsika indray mety ahitana ny Karina anatin'ireny karazana horonan-tsary ireny misy horonan-tsary anankiray zay io fa avoakanao atsoatsy ohatran'ny fakaresaresana kely alohan'izay ve zany hoe inona ny tena foto-kevitry ty horonan-tsary ty aloha nandefasantsika anazy le titre n'le hira madame na ministre tena za aloha zafady manafaka kely anao fa lohatenin'ny hiran'ny Karina tena mandondona be daholo ia satria izy io zavatra niainako tamin'ny fiainako zany ve ia tena niainanao mihitsy zany hoe vadina ministre zany ianao taloha za exana ministre ary exany banque aussi eno le hira misy extrait kely alefatsika dia avy eo zaho manazava anazy jerentsika zany za koa ohatra mba te ho tolagaga ihany manaraka an'ilay izy ohatrohatrany ahoany zany zavatra ho atolotry Karina zany ina moa zany lohaten'ilay izy teo vadina ministre ndao ary Ni la vola fam
maro raha tsy ampy avy tesa ny vadina ministra miadana tsara fa ny foko tsy tafiditra fa taminazy nahitavako raha jiaby aloha zany sipana direkitörany banky ny lalao vola fa maro raha tsy ampy avy tesa tena hoe ny lalao vola zay aloha zany nyrehako voalohany teo lalo vola fa le fitiavana tsy tao ya zay mihitsy satria zareo toujours occupé tsy misy fotoana mihitsy ho anahy miantso le mpiasan'ny banky misy miantso lava fogny vadina ministra koa miantso lava toujours occupé tsy misy fotoana mihitsy profiteko miaraka amin'zareo ho anao zany andao atsika resaka kely an'izay resaka fitiavan'izay ohatrohatrany ahoana ny fomba amaritanao an'izany hoe fitiavana raha ohatra ka miaraka amin'olona ianao zany fitiavana amina marobe fotoana aloha zany efa anisany fotoana ya zay mihitsy fotoana mba miaraka manao vakansy fa ty tena tsy ampy vola ampy fa le fotoana le câlin ilaina le câlin io ilaina le tambitamby zay vehivavy tsy voavidim-bola fa mila ihany le câlin sy tambitamby zay le fitiavana tsy vitan'ny volanao zany ny fiainana tsy vitan'ny vola ny fiainana dia ahoana indray raha ohatra ka hoe misy le câlin dia tsisy le vola e tsy haiko zegny fa alaiko aloha misy izy roa e mahafinaritra zany ary fantako fa io ministra io manaraka zavatra ataoko amin'ny Facebook ary tsy maintsy miteny izy ihany hoe mba traduit aminao hoe zavatra teneny Karina io satria izy tsy gasy fa manana indisy ihany nareo zany izy zany olona zany mitritra lala anatin'ny fiainan'ny mpanakanto isika eny ary andao raha hoentintsika ny teny kely amaraparanana ny fiarahantsika eto Karina satria mandeha ihany koa fotoanantsika ya dia misaotra betsaka anao Mike ary misaotra anareo mpankafy Sahady ary mampanantena zavatra tsara foana Karina ho anareo zay dia misaotra ihany koa ireo mpiara-miasa efa miara-miasa ny Karina foana ya misaotra koa ny mpiara-miasa miaraka amiko ary mikopa tanana ho an'ny Silvano Ratsimandresy kopa tanany boss nanao tournage ny ghetto ny ovafo tao amin'ny Majunga kopa tanany boss ary mikopa tanana koa ho an'ny ghetto rehetra eto a Madagasikara aya voazy kopa tanana mivoayavy tsara nareo ty eka